eo tongotrao. Ny famindrapon'i Jehovah no iraiko mandrakizay. Hatramin'ny taranaka faramandimby no ampahafantarany vavaka ny fahamarinanao. Fa hoy izao, hotovonana mandrakizay ny famindrapo, ny fahamarinanao ampitoerinao any an-danitra. Iaraka idiran'Andriamanitra amin'ny fanaovana ny hira laharana 730 Manolotra ny araba omba ampiraretsoanao indray any atokantrano any na ny amin'ny toerana izay andraisanao izao fandarana izao. Antenenay fa dia afinaritra anao indray ny fiarahantsika mianatra soatra masina eto satria dia samy omentsika ny anjarany ny kely sy ny lehibe koa mirary fitahiana safinonka ao anao mandritra ity sabaty. Ny tatoeran-tany avy hatrany no andeha ho arantsika kehitriny. Fary tokoa ny foan'io satria dia tafatafa amin'ny Gary Cross izay tsy iza fa ny Italian Global Mission. Anazava fohy amintsika izy hoe ahoana no ahafahana mandray anjara amin'ny Global Mission. Betsaka ny asa tanterana maneran-tany ary mety efa mba nandehana ny sainao ny amin'ny hoe ahoana no ahafahako mandray anjara amin'izy ireny.
ahoana ny mba hatonga ho isan'ny mpandray anjara amin'izay ataon'Andriamanitra ho an'ity zao tontolo zao ity. Manana tombontsoa iresaka aminy isika anio. Na dia tamin'ny resaka ny fanaovako tamina pastora hafa aza dia efa nisy an'izay fanontaniana izay. Inona ny dikany hoe asa mahasana ny lafiny maha-olona manontolo? Tsy afaka nilay izay mety ho fandraisako manokana ny hevitra izany fa izany dia fomba nentin'i Jesosy nanatanteraka ny asany. Izy dia nitory ary nampianatra. Azontsika vakiana amin'ny bokin'ny filazantsara izany. Raha manana baiboly ianao dia hitanao tsara amin'ny atsipiriany ny teny izay nambaran'i Jesosy. Fa raha mijery landalina kokoa ianao dia hita fa nanokana fotoana betsaka tokoa izy hanasitranana ireo marary, hikarakarana izay nilain'ny olona ara-pihetsepo ary koa miara-nofin'izy ireo. Izany hoe eo an-daniny dia mizara ny filazantsara amin'ny fanjakany amin'ny toriteny izy, fa eo ankilan'izay koa dia maneho izany amin'ny alalan'ny asa izy. Ny hitako hoe azo amin'tinana tsara ny fomba fiasan'i Kristy dia izay voalaza ny alain'ny hoe teo amin'ny boky Tana Masoandro ny fahasalamana, pejy 770. Hitantsika eo no hoe mifangaro amin'ny hafa, maneho fangoram-po, manome izay ilainy, mahazo mifitokisany ary avy eo dia afaka manasa azy anaraka an'i Jesosy. Ny fiainana nefa dia mikorotandrontana. Tsy afaka hanao hoe isika vitako izao ilay dingana voalohany ka dia hifindra amin'ny dingana faharoa indray aza aho. Miaraka izy rehetra. Raha amaivantsika ny iray amin'ireo rehetra ireo dia manimba ny hiraka isika. Ary na dia ao am-piangonana aza, raha ny toriteny ihany no tiantsika, mampianatra, manao seminaire na fampianarana baiboly ho an'ny olona fa tsy miditra amin'ny fiainany, raha tsy mihaino azy ireo isika, tsy miara-mitomany amin'izy ireo, tsy miara-miome amin'izy ireo, dia tsy hanana afa-tsy fahalalana ara-tsaina ny fotom-pampianarana izay nomentsika azy fotsiny izy ireo. Azontsika antoka ve fa mamaka tsara ny mahampianatra Jesosy azy ireo? Andeha ka ohatra ny amin'ny velcro isika. Ny velcro dia zavatra anankiroa araikitra. Raha jerena amin'ny mikrôskopy anefa izy iny dia fitambarana crochet sy boucle dia ampifandraiketina na sokafana avy eo. Raha crochet iray sy boucle iray toy ny hoe fahalalana ara-tsaina momba an'i Jesosy ihany no araikitra dia ivamora foana ilay izy. Fa raha fihaino sy tanteraka ilay lafiny maha-olona manontolo dia nikasika amin'ny fonao Jesosy fa tsy ny lohanao fotsiny. Ary manana fanandramana marina ny amin'ny namana kristianina ianao izay mihevitra ihany koa izay ilaina ranofo ka mahatsapa fifandraisana akaiky kokoa aminy. Izay no tiako tenenina amin'ilay hiraka mahasana ny lafiny maha-olona manontolo. Ilaina ny teny. Tsara sy teny ilaina ny fampiasana ny hainao manjery, fa manampy fotsiny ihany ireny. Tsy afaka n'olo velively ny fifampikasoana. Jesosy dia tsy nianona fotsiny tamin'ny toerany tany an-danitra dia hoe nandefa trakta avy ihany ho antsika. Tsy hoe nalefany tamin'ny taratasy avy any an-danitra tamintsika ireo fotom-pinoana 20 fa tonga teto an-tany mihitsy izy. Ny tafiny maha-olona tahaka antsika dia izay koa no tanterahantsika. Miala tsiny fa lava loatra ny teniko. Tena mahaliana ary mahafinaritra. Iombonanka-hevitra aminao ilay hoe fampiarana azy tanteraka. Tsy misy hoe isika sy izy ireo, any amin'izay misy azy ireo no misy ahy. Inona no azontsika atao hanatrarana azy ireo? Isika, antsika, miaraka ao isika. Ary eto aho hiaina ny fiainana miaraka aminareo. Fomba fiasa hafa mihitsy, fa tsy hoe inona no ataoko hanivana azy ireo. Tena hoe hafa noho izay efa fantatro hoe manova ny fahazarako ary dia miara-miova isika rehetra dia ho hitantsika izay hitondran'Andriamanitra antsika rehetra miaraka. Fiaikiana tsara izany, tiako loatra. Andeha ho arahana manaraka eto kosa ireo famitianana ny lesona isaky ny sokajy taona. Melony anarantsika an'izany nefa dia ndeha araka anao ny hira mitondra lohateny hoe miteneny isika toy ny fanaontsika mahazatra rehefa miara-miandra soatra masina toy izao. Emisauchanao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai antunguchao izai pianachao kuambitenenare Jesu malalo izai
itoetsabetsaka amponaya koampitenenare jeso malalo izahay aino tsarana kahirate miavy amina itoetsabetsaka amponaya irate miavy amina itoetsabetsaka amponaya. Falitsika rakisy fanomen'Andriamanitra sabata vaovaondray maraina vaovaondray dia anatra amerina ny lesony zazaminony indray tsika zao tonga eo amin'ny fotoana ny lesony zazaminonitsika eo endry tsara daholo ary fa iainy lesontsika samy mipetraka tsara maka toerana tsara fa milohany anaovantsika lesona andao indray tsika efa mpiarahaba satria faly be tsika nahazo sabata vaovao sy nahazo maraina vaovao tahoaritsika hiaraka hira manahoana mira mafy be daholo isa 2 3 manahoana falita fahoana ravo mahitanao manahoana enao manahoana tompoko alohany anaovantsika lesona rakizy dia andehantsika aloha hivavaka akambana daholo ary ny tanany dia akipy ny maso dia aondrika ny loha Jesosy malalo misaotra anao zahay fanomenao sabata vaovaondray sy lesona vaovao hianatra ny teninao omeo sofina mahay miaino amin'ny anaran'i Jesosy no angatanay vavaka amen. Faly miaona aminareo indray rakizy lesona fafiry aritsika zao lesona faharoa lesona vaovao tsara be indray tantarana lehilahy anankiray natoko tamin'Andriamanitra iza ny anaran'le lehilahy rehefa namerina lesona nianatra lesona tamin'ny herinandro iza ny anarany azy i Daniel eny ary lesona faharoa tia lohateny i Daniel sy ny liony averina hoe i Daniel sy ny liony tsenjery nakao hatrany Daniel koa intelo isan'andro izy ny vavaka averina ihany ary isa 2 nakao hatrany Daniel koa intelo isan'andro izy ny vavaka. Bravo! Mahay tsenjery ny ankizy kely ao amin'ny Daniel ihany toko 9 ny 1:12 misy ny tsenjeritsika. Ty lesona vaovao ty rakizy ty lesona mahafinaritra be fa misy lehilahy anankiray fandresantsika teo izy moa le anarany teo i Daniel rakizy te lehilahy matanjaka be bery-po naman'Andriamanitra izy naman Jesosy izy dia naman'ny mpanjaka ihany koa le mpanjaka indratray mpanjaka tsara fanafa indraindray koa misy mpanjaka masika be fa ty mpanjaka ty rakizy tsara fana tamin'ny Daniel izy dia namany be Daniel tahaka atsika namany dada sy neny. Daniel rakizy dia manana fahazarana tsara be mihitsiny fa isan'andro izy amin'ny maraina vao mifoha amin'ny atoandro amin'ny alina alohan'ny matory dia miresaka amin'ny Andriamanitra izy miresaka amin'ny Jesosy izy isan'andro intelo isan'andro dia miresaka amin'Andriamanitra izy amin'ny maraina vao mifoha
dia amin'ny atoandro dia amin'ny alina alohan'ny matory. Samy miresaka amin'Andriamanitra izany drakizy dia mivavaka. Manina hoe zany miresaka amin'Andriamanitra mivavaka. Dia izao rakizy ny vavaka ataon'i Daniela hoe Andriamanitra tianao dia enon'Andriamanitra foana ndrakizy ny vavaka ataon'i Daniela. Fa tao amin'ireo olona be dia be iray tanàna taminy teo rakizy misy olona ratsy fanahy be te hampijaly an'i Daniela izy dia ozy ny teneniny tamin'ny mpanjaka hoe mpanjaka zao mamoahy ianao lalàna dia izay olona rehetra mivavaka amin'Andriamanitra alatsaka ao anatin'ny lavaka misy liona be. Dia neritreritra kely rakizy ny mpanjaka dia tohizantsika amin'ny heriny ny tantara. Fa ndao aloha averintsika ny lohateny i Daniela sy ny liona. Tsy anjery nankao hatrany Daniela koa intelo isan'andro izy mivavaka. Izay ny lesitsika androany. Fa maniry mbola anao lesona indray nareo amin'ny herinandro dia mbola hianatra indray dia miverina eto indray tsika amin'ny sabata manohy ny lesona. Fa mbola eo ihany aloha fa mbola anao lesona zazabody tsika dia lesona ankizy dia endry tsara moa dia andaontsika aloha ifanao veloma dia amin'ny herindray dahoary. Dia mifanaveloma dia mifanaveloma amin'ny herindray veloma tompoko amin'ny herindray zany dia andaontsika hivavaka aloha kambana ny tanana dia ahondrika ny loha. Misaotra anao Jesosy fa nomenao lesona tsara be zahay. Jesosy tianao zahay satria fantatray fa tianao koa zahay. Misaotra Jesosy malalo. Amen. Tonga eto amin'ny anjara fotoana izay natokana ho antsika zazabody indray izao. Miarahaba-tsika rehetra ry zazabody namako. Alohan'ny hiainontsika tantara vaovao dia manasa antsika rehetra indray hanakambana tanana akambana ny tanana ahondrika ny loha akipy ny maso hiara hivavaka isika. Andriamanitra rainay misaotra noho ny fitantananao anay indray ka afaka mitsahatra miaraka aminao zahay amin'ity sabata maraina ity, afaka hianatra ny teninao ihany koa, omeo anay ny fanahy masina dia ahatonga anay ho zaza endry miaino tsara ary koa makatoa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miarabantsika rehetra dia miaraba ny dada sy neny ihany koa zoky zandry tsy adino. Iaino tantara vaovao indray isika rakizy amin'ity an'io ity tantarany Daniela sy ireo namany izay mitondra ny lohateny hoe nandalo fizahan-toetra. Nandalo fizahan-toetra. Ny teny natao tsy anjery izay ho tadiditsika dia ao amin'ny Isaia 7:5-10. Eno tsara ne fahadio ny ratsy ary fidio ny tsara. Fahadio ny ratsy ary fidio ny tsara. Andao ary tsika rehetra hiaraka merina an'izay indray. 1-2-3 fahadio ny ratsy ary fidio ny tsara. Bravo. Daniela sy ny namany rakizy dia nalahelo be rehefa tonga tao amin'ny lapan'ny mpanjaka. Fa nalaina ankeriny tany amin'ny tanàna misy azy lavitra tany izy dia nentina nakany a Babilôna, nety miaramila ny mpanjaka Nebokadnezara. Nampalahelo be zareo tsy safidy ny andeha ho any fa nalaina ankeriny izy hoe tsy maintsy mandeha. Dia tsy izy efatra amin'ny rahalarery fa nisy zatovy maromaro niaraka taminy. Lasa babo ny mpanjaka Nebokadnezara, Daniela sy ny namany sy ireo zatovy maromaro ireo. Rehefa tonga tany an-dapa izy reraka be zareo satria lavitra be ny lalana.
sady nalahelo tsy mba falifaly fa nalahelo hoe ho any amin'ny lapampanjaka kanefa malahelo be. Nasaina nandro aloha zareo a rehefa avy eo dia nisoloana akanjo tsara tare a nasorona le akanjo netiny avy any amin'ny tanàna misy azy tany. Tonga Melizara mpanompon'ny mpanjaka ny antsoandry zareo hoe andeha hisakafo amin'izay hono zao, hisakafo eo amin'ny latabatra fihinanan'ny mpanjaka. Dia lasa ry zareo nakany amin'ny latabatra fihinanan'ny mpanjaka avokoa. Rehefa tonga teo izy dia gaga nahita ny sakafo teo ambony latabatra. Fa le izy aloha sakafo matsiro maro karazana be mihitsiny. Dia ny fampijery izy efatra amin'ny rahalahy tsy tia no sakafo izay nasain'Andriamanitra no hohanintsika. Dia niresaka tamin'ny Melizara mpanompon'ny mpanjaka i Daniela, azafady tompoko, mba afaka mihinana ny sakafo fihinanay tany amin'ny tanàna misy anay ve zahay? Fa tsy hinana an'ireo sakafo ireo fa ny sakafo fihinana izay nasain'Andriamanitra no hohaninay ihany no hohaninay. Hoy Meliazara, ohatrany tsy tsara izany hevitra rosonao izany ry Daniela. Mpanjaka mihitsy ange nanome an'ireo sakafo maro be ireo e. Izy no niteny hoe reo ny sakafo hohaninareo rehetra ato amin'ny lapan'ny mpanjaka, dia ny divay no fisotronareo. Mangataka re zahay e, ozy Daniela, mangataka aminao izay ry Meliazara, aleo izay hinana ny sakafo fihinanay dia mandritry ny 10 andro fotsiny dia jereo hoe manahoana zahay. Ka raha mahia eo ianareo dia roan'ny mpanjaka tsy mahazo miasa ato amin'ny lapany intsony ange zahay e. Ataovy moa izany ry Meliazara, aleo ny sakafo fihinana ihany no hohaninay a, dia anikotrana, vomanga, mangazo, saonjo, dia legioma, ovy, karaoty, dia inona koa raiky izy? Ovy dia karaoty anana, voatabia sy ny karazany haitsika ankizy rehetra izany. Dia rano madio be no sotroinay fa izay tsy hinana divay. Mandritra ny 10 andro fotsiny. Dia rehefa hitanao hoe mahia izay dia tsy maninona ary fa hovaina ny sakafonay e. Dia nanaiky Melizara rakizy, eny ary e. Dia reo no ny sakafo no hoan'ny Daniela sy ny namany. Rehefa tapitra ny 10 andro ny fanarahana dia nijereny Melizara ry zareo. Bolangina, nahazo aina tonga be, salama tsara. Faly Melizara nahita an'izany zavatra izany dia navelany nihinana an'ilay sakafo fihinany tany an-tanànany ihany ry Daniela. Ilay sakafo nasain'Andriamanitra no hohaniny fa tsy nihinana ny sakafo mpanjaka izy. Rehefa avy eo nandritry n'izay fotoana rehetrarehetra izay sady mianatra kely zareo e, mianatra tao amin'ny sekoly mpanjaka, nampianarina ny fomba ny Babiloniana, mianatra ABCD, ohatrany antsika ny ampianarana fomba Babiloniana nampianarina azy. Tonga ary ny fotoana anaovana fanadinana. Ny mpanjaka ange no anao an'ilay fanadinany. Nasaina nakeo amin'ny mpanjaka fa ho adinina ry Daniela. Nametraka fanontaniana Nebokadnezara. Izy efatra amin'ny rahalany valiana ny fanontaniana sady nahagaga fa feno fahendrena angery zareo e. Tena tamin'ny rehetrarehetra nanontaniana ireo namany rehetra babo izany dia izy efatra amin'ny rahalahy no mahay indrindra. Sady feno fahendrena ny valiteny nataony ary nahafaly mpanjaka izany zavatra izany. Notahian'Andriamanitra izy rehetra amin'ny rahalahy nandritry ny fotoana nipetrahany tao an-dapan'ny mpanjaka rakizy. Tadidio tsara fa rehefa manao safidy tsara sika rakizy dia manome voninahitra an'Andriamanitra ohatran'ny Daniela sy ny namany. Dia mitahantsika koa nge Andriamanitra e. Ka rehefa maheno tsara n'izao tantara izao ianareo dia manana fanapahan-kevitra toa ny Daniela sy ny namany manao safidy tsara. Fa faly Andriamanitra rehefa manao safidy tsara isika.
ahoana hoy ny tsenjerintsika teo fa adio ny ratsy ary fidio ny tsara. Bravo! Maniry aho mba ayanao safidy tsara sika rankizy a hifadiny ratsy a dia anao safidy tsara araka ny voalazany tsy anjery. Fa manasa antsika rehetra aloha hiaraka hivavaka indray akambana indray ny tanana dia ahondrika ny loha akipy ny maso. Jesosy zokinay misaotra anao izay efa nomenao tantara mahafinaritra dia mangataka izay mba homenao fahendrena ka aizanay manao safidy tsara toa ny Daniela sy ny namany ary hifidy ny ratsy. Izany vavaka izany no angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia ny farana indray izany ny fandarana natokana ho an'ny zazaboto mametraka mandram-piona amintsika rehetra. Faly miarahaba ny ankizy kely rehetra ny an-trano andray. Salama tsara daholo ve tsika? Tsara izany. Amerina ny lesona 5 izay efa nianarantsika nandritry ny herinandro indray isika. Lohateny dia manao hoe rahona no ny taridalana. Ndao hiaraka averintsika ny tsenjery izay hitantsika eo amin'ny Salamo 8:100 ny 9:10. Miara-mamerintsika 1-2-3. Tamin'ny foko rehetra no nitadiavako anao, aza vela hiala amin'ny didinao aho. Bravo, mahay be daholo. Nareo ve rankizy efa nahita tany efitra? Manao izany tany efitra izany raha efa nahita an'izany nareo? Mety nahita tamin'ny fahita lavitra angambany. Ny tany efitra rankizy dia tany karakaina, maina, tsy misy hazo maniry. Tsy mba afaka mialokaloka ianao rehefa mafana ny andro, ary tsy vitan'izay ihany fa tsy misy rano. Rehefa tena mafana be ny andro dia tena mamay be mihitsy, ary rehefa mangatsiaka kosa dia tena mangatsiaka be. Tao aorian'ny fanandevozana izay nataon'ny Egyptiana ny zanak'Israely rankizy dia nafan'Andriamanitra izy ireo. 400 taona be zao ry zareo no nandevozin'ny Egyptiana. Rehefa nandeha zareo ho any amin'ilay tany nampanantenana ho azy ireo dia tany efitra ny lalan'izy ireo. Tao anatin'izany dia nandefa andro raoan'Andriamanitra. Io andro raoana io dia rehefa atoandro dia alefan'Andriamanitra amin'izy ireo satria manome alokaloka ho andro zareo. Rehefa amin'ny alina indray kosa Andriamanitra dia mandefa andriafo. Ny andriafo indray rankizy dia sady manome hazavana no mitaridalana ary manome hafanana ho an'ireto zanak'Israely. Efa fantatry ny Egyptiana tsara nefany fa rehefa lasa ny zanak'Israely dia tsy nanana andevo intsony izy. Noho izany indrindra dia nandefa tafika Farao mba hanenjika ny zanak'Israely. Rehefa nandeha zanak'Israely dia gaga ry zareo fa reny misy andiana miaramila maro izay sambotra azy. Tsy izy izany fa nitafika izay nalefan'ny Farao. Nierika izy nefany tendrombohitra. Eo alohan'ny zareo ranomasina mena. Teo ry zareo vao tsy hitany zareo izay nataony. Ny Egyptiana nefa efa manakaiky andry zareo. Dia hozy izy Mosesy hoe aza matahotra fa anio fahagagana ho antsika Andriamanitra. Dia hozy izy Andriamanitra hoe zao ry Mosesy ampiakaro ambony ny tehinao dia ahinjiro ny tananao eo amin'ny ranomasina. Dia nakatoraka izy Mosesy ary dia nanao an'izay nitenenin'Andriamanitra izy. Rehefa vitan'izay fihetsika nasain'Andriamanitra nataon'izay dia nizara anankiroa ny ranomasina. Teo ampovoany nisy lalana mazava sady tany maina tsara, ary ny sisiny anankiroa dia nisy ny ranomasina. Nandeha teo ny zanak'Israely. Nahita an'ireny koa ny Egyptiana dia lasa kory zareo mba nandeha. Rehefa tonga nefa ny zanak'Israely dia hozy izy Andriamanitra hoe ahinjiro indray ny tananao eo amin'ny ranomasina. Nakatoy ihany i Mosesy ary dia nikatona indray ilay ranomasina teo. Maty tao daholo ireo Egyptiana izay nanenjika ny zanak'Israely.
faly tsisy ohatr'izany ny zanak'Israely. Tena faly loatra ry zareo ka nanao hira fiderana isaorana an'Andriamanitra. Izay ny tantarantsika raika izy fa andehantsika hanatsoaka lesona. Ny lesona hotsoantsika dia izao, naninona ny zanak'Israely sy Mosesy? Nakatoa. Tsika koa raika izy any an-trano any dia tokony hakatoa ny dada sy neny, makatoa an'izay teniny dada sy neny satria mahasoa antsika izay teneniny. Makatoa ny tenin'ny zoky ihany koa isika ary rehefa mahakatoa tsika dia aneo fahagagana lehibe amin'ny fiainantsika Andriamanitra. Dia izay indray ny lesontsika tamin'ity herinandro ity mankasitraka tsika ny heno hatramin'ny farany mbola mihaino toy an'indray tsika fa mbola misy namantsika anao indray rehefa avy eo. Mankasitrako. Miarahaba ny tanora zandriny rehetra indray ary tonga eo famintinana ny anjarantsika tanora zandriny indray isika ny lesona 5 ihany koa no ny anarantsika nandritry ny herinandro iny. Ndeha aritsika amerina indray ny lohateny sy ny tsy anjery. Lohateny ny hoe mino dia toy ny mahita. Ataontsika ary ny tsy anjery. Hoy Jesosy taminy, satria nahita ianao dia nino. Sambatra kosa izay tsy nahita nefa nino. Jaonina 2:7-20. Mankasitraka ny tanora zandriny ary mino aho fa ezaka hianatra tsy anjery hatranontsika satria tsika ny mahazo tombontsoa rehefa manao tsy anjery ny tenin'Andriamanitra. Inona indray ara no hitantsika sy ny anarantsika nandritry ny herinandro iny. Rehefa nitsangana tamin'ny maty tokoa Jesosy dia nisy mpianatra vitsivitsy araka ny efa ny anarantsika izay nahita azy toy ny Maria, ireo vehivavy nandeha tany amin'ny fasana koa araka izay efa ny anarantsika teo aloha dia nisy anjely niteny taminy. Dia rehefa arivariva indray ihany koa dia niseho tamin'ny mpianatra anankiroa andeha hody tany Emosy i Jesosy ary niseho tamin'ny Petera ihany koa. Rehefa tafavory zareo ireo dia samy mijoro vavolombelona ny amin'ny zavatra hitany ary tena fifaliana izany no ny ainany zareo tao anatin'izany fijoroana vavolombelona sy filazana hoe zao avokoa ny zavatra hitanay, zao ny zavatra hitanay nandritry ny tontolo andro iny. Dia nanjary tombo ny finoany zareo hoe tena velona Jesosy, tena velona tokoa ilay tompontsika. Rehefa tao anatin'ny fivoriana tao izy, ny mpianatra rehetra izany, afa-tsy mpianatra anankiray dia i Tomasy. Rehefa mbola nizara ny zavatra ny ainana izy rehetra, indro nisy olona anankiray tsy nampoziny zareo nijoro teo. Rehefa niteny ty olona ty hoe fiadanana ho anareo, teo voatsapany zareo fa ay Jesosy le izy. Vao maika fahaly izy ireo, nitombo ny finoany ary nafaly azy niaraka indray tamin'i Jesosy, nodiniany tsara izay fihetsiky Jesosy sy ny fiainana ny fomba nataon'i Jesosy teo amin'ny fotoana io dia hitany fa tena velona Jesosy. I Tomasy ilay tsy teo rehefa nitantaraina hoe zao zavatra hitanay, nijoroana vavolombelona ihany koa izy, dia tsy nety nino i Tomasy raha tsy hoe za mihitsy mahita, tena ko mihitsy mahita, raha tsy hitany masoko sy tsapainy tanako izany dia tsy ino fantary Jesosy izay zavatra izay dia tamin'ny fotoana nateo an'i Tomasy dia indro tonga indray Jesosy ary tonga dia niresaka avetrany an'i Tomasy izy. Tsy mba niteniteny an'i Tomasy izy nabedibedy an'i Tomasy hoe ianao koa izany tena adaladala mihitsy, rehetrarehetra ve efa milaza aminao hoe zao zava-misy dia mbola tsy mino ianao. Tsy mba nanao an'izany i Jesosy fa noraisiny tsara. Naseho an'i Jesosy azy foana fa mbola tia azy izy ary ny zavatra nitadiaviny dia naseho an'i Jesosy azy. Teo voatsapany Tomasy ny adalany. Amin'izao fotoana izao koa dia mety misy namantsika tsy avy dia mino tahaka ny Tomasy. Kanefa ny fomba ny fandraisan'i Jesosy taminy dia tia ny ampianatra antsika fa tokony ohatran'izay koa ny fandraisantsika an'ireny olona izay tsy avy dia mino izay. Tsy tokony hamingavinga azy ireny tsika na hanome tsiny azy fa raisina tsara ampitiavana izy ireny dia taritina moramora ho amin'ny finoana.
ny lesona ndraisitsika tao anatin'iny tantara iny any koa dia ny fijoroana vavolombelona fizarana amin'ny hafa ny finoantsika sy ny fanantenantsika dia aseho amin'ny olona aseho amin'ny fiainana aseho amin'ny fietsika ary zaraina amin'ny hafa dia mahatonga ny hafa hino an' Jesosy ihany koa tiany Jesosy isika raha izarany finoantsika amin'ny hafa ary tiany ihany koa raha mba hatoky azy mandrakariva ary asehontsika amin'ny hafa ny fitokiantsika an'Andriamanitra. Izay zany ny zava-dehibe izay noraisintsika tao anatin'iny herinandro iny mino aho fa nandraisantsika fanapa-kevitra ihany koa iny nanapa-kevitrantsika hoe ino an' Jesosy izara amin'ny hafa ny fatokiantsika an'Andriamanitra sy ny finoantsika an' Jesosy sady zany eny ary izay indray ary ny amin'iny lesona fahadimy iny mino aho fa hianatra tsara indrayntsika amin'ny lesona fahaenina mandram-piona indray ary. Amin'ny fifaliana indray ry tanora mantoanto no hiara-bananao tanora 13 taona sy 14 taona lesona fahadimy no niarahantsika namerina nandritra n'iny herinandro iny ary averintsika amin'ity ity izay mitondra ny lohateny hoe ny tenany mpino sy niraka tanterainy ny tenany mpino sy niraka tanterainy tsenjery dia hitantsika tao amin'ny Efesiana 4:7-7 ka hatramin'ny 2:20 mino fa manana fitadiana tsara ianao ka afaka anao tsenjery na dia lavalava aza izany tao ry arahantsika manao hoe koa dia tsy mba vahiny sy mpivahiny intsony ianareo fa tompon-tany piray fanjakana amin'ny olona masina sady ankonan'Andriamanitra natsangana teo ambony fanorenan'ny apôstôly sy ny mpaminany ary Kristy Jesosy ny fehisoron-drindra ao aminy ny irafetany rafitra rehetra mitompo tsara ho tempolo masina ao amin'ny tompo ary ao aminy miaraka orona koa ianareo fonenan'Andriamanitra amin'ny fanahy. Izay ny tsenjerintsika. Ny tenany mpino dia azo lazaina hoe ny fiangonana. Rehefa miresaka fiangonana isika dia tsy ilay vatam-piangonana na anaram-pinoana fa ny fiangonana araka ny famaritan'ny soratra masina azy. Toy izao ny hamaritany azy hoe ankonan'Andriamanitra ny fiangonana. Tenany Kristy ny ovafo novonjena tamin'ny fahasoavana. Natsangana io zanany ny fiangonana. Mivelona araka ny fanorenan'ny fanekena vaovao ary mifikitra amin'ny sitrapony ary manana iraka ho tanterahana eo anivon'izao tontolo izao. Ny fiangonana dia vahoakana votan'Andriamanitra mba hanompo manome izay ilaina naiza amin'ny anaran'i Jesosy. Tenany Kristy ny fiangonana ary fiombonan'ny mpino. Ny fiangonana zany dia isika rehetra ka Kristy no lohany. Nisy fotoana dia nisy andiana kristianina izay antsoina hoe vaudois. Izy ireo dia nino ny baiboly ary ny joro ho mahatoky tamin'izany finoana izany. Samy afaka tamin'ny olona rehetra izy ireo. Tsy neken'izy ireo raha haka ny toeran'ny tenin'Andriamanitra ny didina voaka ny fanjakana izay nisy tamin'izany fotoana izany. Ho azy ireo dia ny didin'Andriamanitra dia manandanja noho ny fanaon'ny olona. Dia naringa ny fanjakana izay nisy moa izy ireo tamin'izany. Kanefa naleon'izy ireo ny ho faty toy izay hanao sorona ny fahitsiny. Nanaiky ny ho maritiora izy ireo toy izay nampilefitra ny finoany. Ny iraka tanterahan'ireo kristianina zany dia izao hoe ny anova izao tontolo izao. Ny tanjon'ny fiangonana ry tanora mantoanto dia tsy ny anaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa ny anova azy. Dia inona ary ny tokony ataontsika eo anatrehan'izany? Namonjy antsika Jesosy ary nomeny fanomezana manokana isika dia ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana izay azontsika ampiasaina ho azy hanorenana ny fiangonany. Izarana amin'izao tontolo izao ny afa-pamonjeny ary nanome toky izy fa ombantsika mandrakariva eo anatrehan'izany. Raha mitambatra avokoa ny rehetra ao anatin'ny fahasamihafan'ny talenta izay nomena antsika dia anana hery lehibe tokoa isika. Tahaka ny tena iray ho ny soratra masina nefa maro ny momba ny tena dia toy izany isika rehetra. Mety hoe ny sasany tongotra ny sasany tanana fa ny zava-dehibe dia izao hoe Kristy ny loha ary ny firaisana amin'ny Kristy dia manorina fatoram-piraisana eo amin'ny tsirairay. Io firaisana io no pirofo mandresa lahatra indrindra azo omena izao tontolo izao momba ny fiandrianan'i Kristy sy ny hatsarany, momba ny heriny sy ny fanesorany vahotantsika. Rehefa mamaky ny asa soratry Paoly isika ao amin'ny tenin'Andriamanitra ao dia mahita taratra fa i Paoly dia mpiara-miasa tao anatina vondrona tao anatina tarika iray
tamin'izay rehetra toerana nalehany azy tamin'ny fotoana rehetra dia izao aza velandalo fotsiny ny fotoana fahanao a miaraka mipino a rehefa miasa natratra ny tanjona napetraky ny lanitra izy ireo mety atsapa ianao fa toy ny ondry kely ao anatin'ny andehan'ondry marobe kanefa tsarovy mandrakariva fa na ondry kely azy ianao a dia fantatry ny mpiandry a ny anaranao eto ry tanora mantoany dia tianao antso amintsika hoe aoka isika hijoro mahatoky hijoro vavolombelona ho an'ny tompo mandrakariva anana fanolora-tena lalina kokoa ao anatintsika ao anana finoana tsy manao marimaritra iraisana fa ho mahatoky tsy azozongozonina manoloana ny teniny ary ampiasa ny talenta sy ny fanomezam-pahasoavana rehetra izay nomena antsika mba ho fampandrosoana ny asan'Andriamanitra dia mirarosoanao ary tanora 13 taona sy 14 taona anao fanandramana amin'izany ary azoto andinika indray ny ten'Andriamanitra izay ho avy amin'iny herinandro iny dia mirarosoa indrindra anao faly miaraba minendrika sarika ny zatovy namana rehetra indray sy isika izay miaino ny radio Oasis ary koa manaraka an'izao fiarah-mianatra ny ten'Andriamanitra izao amin'ny alalan'ny page Facebook 106.4 FM aloha hevitra fahadimy no niarahantsika nianatra ary zatovy namako ary anio dia ho farana antsika izany sady hijerentsika fampiarana lohateny dia hoe fodiana feno safotofoto fodiana feno safotofoto loha hevitra anankiray izao tohatra ny efa mitarika antsika sady ilay lohateny fa isika io izany dia mody lalan'ny mody isika io mody aiza moa mody any an-danitra ka ilay fodiana makany an-danitra dia misy zavatra misafotofoto gazagaga izany sika raha toa ka ny lalantsika ankehitriny ohatra misafotofoto izany ohatrany hoe tsy hita mihitsy izay fandehany miova daholo ny zavatra rehetra eo anatrehan'izany dia tsy maintsy miova koa isika ary tsy maintsy mandeha diany mody na dia eo azy zany fisafotofotoana izany ina moa zavatra mitranga ao amin'ny Lioka 4:7-20 sy 7 izay andininy fototra inona ny tokony ataontsika eo anatrehan'ilay hoe safotofoto fa isika aloha zany ny tanjonsika dia hoe mody maminy mody ary izy io tsy amin'ny alalan'ny fahafatesana kory sanatria fa amin'izao fahavelomanao zao mihitsy ny dianao dia mandeha mody any an-danitra toy izao no lazain'ny Lioka 4:7-20 sy ny 7 aminaran'i Jesosy ny fanahin'i Jehovah no atao amiko satria nanositra hitory teny soa mahafaly amin'ny malahelo izy naniraka hitory fandefasana amin'ny mpifatotra izy sy fampahiratana amin'ny jamba anafaka izay nampahoriana hitory ny taona ankasitrahany Jehovah Jesosy no niteny an'ity teny ity ary ny hoe kristianina moa dia ampanaradean'i Jesosy ny dikany dia hoe izay nataon'i Jesosy koa no ataontsika izay nataon'i Jesosy no ataonao io Jesosy io voalohany indrindra dia manana ny fanahin'Andriamanitra ary izany raha teo ny tokony ho antom-bavakantsika isan'andro mba hananantsika ny fanahin'Andriamanitra fa zava-dehibe loatra ny fananan'ny kristiana anankiray fanahin'i Jehovah ao aminy izay aloha voalohany indrindra zany rehefa mivavaka ianao dia aoka ho ao anatin'ny atom-bavaka ao ary azonao antoka fa fanahin'i Jehovah dia ao amintsika rehetra ary io Jehovah io rehefa miaraka amintsika amin'ny alalan'ny fanahiny dia manositra antsika izy hitory teny soa mahafaly rehefa miteny isika dia soa mahafaly no ambarantsika ny voalohany amin'izany dia mitenin'Andriamanitra ary izy dia tsy nijanona eo fa mbola maniraka antsika koa hitory fandefasana ho amin'ny mpifatotra marobe ny olona voafatotra iza ny amahanja ny fatoran'izany ianao rehefa manana fanahin'Andriamanitra ianao dia afaka manavitra olona anankiray izay voafatotra tokony ataontsika izany ankoatran'izay isika ihany koa dia ampahiratra ny jamba io zany tsy voatery hoe jamba ara-baky teny fa marobe ny zavatra tokony ho fantatry ny olona tsy hitan'ny olona tsy fantatry ny olona iza ny ampafantatra an'izany ianao ary anafaka izay ampahoriana ihany koa sy hitorin'ny taona izay ankasitrahan'i Jehovah
zany a no adiditsika ry tanora malala ahoana ary no fampiarantsika an'izany dia rehefa jerentsika ny tantara dia iny eny jesosy tonga tao am-piangonana na koa hoe tonga tao amin'ny sinagoga sabata io andro io dia nitsangana namaky teny izy ny zavatra mahafinaritra sy mahagaga dia izao rehefa nitsangana namaky teny jesosy ka namaky izay voasoratra tao amin'ny boky mpaminany Isaia dia gaga ny olona rehetra tao amin'ny sinagoga nahita ny famakian' Jesosy an'ilay tenin'Andriamanitra. Eto dia tianao antso ny tanora zatovo namana rehetra. Aoka isika azoto hamaky ny tenin'Andriamanitra. Fa io tenin'Andriamanitra io kay izany rehefa vakiana ary vakiana tsara tsy misy diso izay mantsy ny olana rehefa mba mamaky teny ny zatovo anankiray dia be diso ary ohatra mahamonaminaina miaino an'ilay vaky teny izay ataony. Tokony ho tandremantsika tsara ny famakiana teny indrindra ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana sabata ohatra an'izao dia aoka isika azoto hamaky ny tenin'Andriamanitra. Rehefa voavaky n' Jesosy ilay tenin'Andriamanitra dia inona zatra ny tranga? Dia nandinika an' Jesosy ny mason'ny olona rehetra tao amin'ilay sinagoga dia hoy Jesosy, androany no efa tanteraka eto anatrianareo izany soratra izany. Aika izany ilay tenin'Andriamanitra izay vakiana rehefa vita ilay vaky teny dia iny tenin'ny vakiana iny afaka ny ho tanteraka eo amin'ilay toerana ka na ao an-trano ianao mamaky teny na ny amin'ny sinagoga ianao mamaky teny rehefa mifantoka tsara ianao miaraka amin'ny fanan'Andriamanitra mamaky ny tenin'Andriamanitra dia tanteraka eo amin'ilay toerana izay hamakiana ny tenin'Andriamanitra ilay teny. Ary izay ny ampirisihana ny zatovo namana rehetra hoe mba manana isika fahazarana mamaky teny. Ary aza atao kilalao ny vaky teny, ny velomin'ny teny ny araon'ny baiboly aza atao fahazarana fa tena vakio ampitandremana fatratra miaraka amin'ny fanan'Andriamanitra fa tanteraka ao amin'ilay toerana izay hamakitsika azy. Izay zany anankiray. Dia hoy Jesosy hoe tanteraka eto izany tenin'Andriamanitra vakiana ao amin'ny Isaia zany. Fa rehefa nitoy ny tantara dia izao tsy nijanona teo Jesosy fa izay zany aloha ny dingana anankiray voalohany tokony ataontsika mamaky teny. Fa mbola nitoy nampianatra Jesosy avy eo. Rehefa nitoy nampianatra nefa Jesosy dia lasa tezitra ny olona. Tezitra ilay olona falifaly teo tezitra. Dia saika hamono an' Jesosy nandroaka azy mihitsy ary naika ny programan'izy ireo dia hoe hoentiny ity Jesosy ity dia ho alefa any anaty antsana ho faty noho ny tenin'Andriamanitra izay nivakiny sy nampianary. Kanefa mbola tsy tonga ny fotoana dia tsy afaka nanao an'izany zareo. Ry tanora malala, rehefa vitantsika ny famakiana ny teny, irariko mba afaka hanao an'izany ianao ao an-tokantrano sy amin'ny toerana izay misy anao mandray anjara ny famakian-teny. Faharoa, raha mbola azonao atao ny mitory ny filazantsara ankoatra ny famakian-teny dia ataovy. Mety ho esoeson'ny namana isika, mety ho vonoin'ny namana isika, mety ho ankalain'ny namana isika, ankalain'ny hafa, mety hoe fianakaviana ihany koa ngamba tsy haiko. Fa zao izay ilay hoe safotofoto. Fa na iza ty na iza tsy ty, na iza tezitra na iza faly, vakio ny tenin'Andriamanitra dia ambarao ny vaovao mahafaly. Izay ny tokony ataontsika. Izany nataon'i Jesosy ary nahazo tombontsoa ny hafa, nahazo tombontsoa ny olona ary manentana mba hanao an'izany koa izao senao. Toy izay ary raha toka mba ambara amintsika ao anatin'ny fotoana foindray ny fizarana fahadiminy amin'ny leson'ny zatovo izay kasitrahako manokana zatovo ny aino sy ny fantoka hatramin'ny farany ary tahantsika ny Andriamanitra ka afaka hanao fampiarany amin'izany sika amin'ny ho avy ary tsy ho adinoantsika fa isika eo anatrehan'izany zavatra atao izany dia mandeha mody any an-danitra. Tsy eto ny fitsaharana, tsy eto ny mahatamana fa efa manana lanitra tokony hivantanana isika menakavy. Mandra-piresaka indray ary.
zay ara ny anjara famitianan'ny fianarana ho an'ny sokajy taona zaza minono a hatramin'ny 20 taona meloha ny andraisan'ny tanora zokiny sy ny lehibe ny anjarany a dia andeha ataontsika ny hira laharana fa 470 laharan-kira fa 470. Zero mazava eo andalauteny ny teninao iray andanitra ny talikany diny olombeny ho ao antany mafinaritra sitrako indrindra ny amakizany anarakany toroheviny amkelikoa ny fahazavany sy anambary zao ny heriny fandrika maro no mivelatreny andalana izay dia avekio nefa matoky findroreny teny dia mitsilo ny finoako sitrako indrindra ny amakizany anarakany toroheviny amkelikoa ny fahazavany sy anambary zao ny heriny fifaliana indray no hiara-banantsika tsirairay avy na tratran'ity sabata ity indrindra moa isika tanora zokiny satria anjarantsika indray zany zao no mamerina ka mamintina ary miazona n'izay FDB ny arahantsika nianatra tao anatin'ny herinandro dia mirary sabata feno fitahiana ho antsika tsirairay avy ao anatin'ny loha hevitra lehibe ilay manao hoe mamantatra ny fanekena isika ary ny loha hevitra fahadimy tao anatin'izay ny arahantsika nianatra dia ilay manao hoe ady eo amin'ireo fanekena ady eo amin'ireo fanekena ny andalatsoratra masina fototra aloha ilay ny arahantsika nianatra dia ny Romanina 9 teny andiny ny voalohany ka hatramin'ny 17 izay miresaka ny amin'ny famonjen'ny Kristiny mino azy izay miantomboka amin'izao fiainana izao ary mbola ho tanterahana ho mandrakizay dia mino fa efa samy mifidy izay andininy hoe nandona ny fony mba ho ataony tsy anjery ny tsirairay avy ka andeha loharisika samy hamerina an'izany vetivety hoe ao eny ary ady eo amin'ireo fanekena ity andalatsoratra masina fototra dia ny Romanina 9 voalohany ka hatramin'ny 17 ity dia mifantoka tokoa amin'ny ady izay ao anatin'ny fanekena ny loha hevitra ianarantsika moa dia ny mahakasika ny fanekena ary momba ny fanekena mandrakariva izany resaka izany fa hoe ady eo amin'ireo fanekena dia zao hoe isika zany dia manamarika ary mahatsikaritra fa toa misy fahasamihafana maromaro ihany eo amin'ireo fanekena roa ireo dia efa hitantsika koa anefany amin'ny lesona izay nianatra fa ny filazantsara ny Kristy no itoviny ary manana toetra ara-panahy fototra iraisana ireo fanekena roa dia ny fanekena taloha sy ny fanekena vaovao ireo dia zao tsy misy fifanoherana akory tsy misy fifanoherana velively eo amin'ireo fanekena ireo fa ireo fanekena roa ireo ary dia mitambatra ary miady amin'ilay fahavalon'ny fanahy amin'ny lalan'ny fanomezany famonjena avy amin'ny filazantsara ny Kristy ho an'izao tontolo izao izay izao tontolo izao tradoza ka mila horesin'ny fahotana ka tsy misy fifanoherana zany ireo fa ry zareo ary no mitambatra mba hiara-iady dia adinina ary zany zao tsy resahan'ity tsy izy roka izany zao le miady fa aiza ary ny misy ady dia arak'izay nylazain'ny lesona tamintsika ihany dia hoe eo amin'ny ara-panandramana sy ny ara-pifandraisana no tena misy miady ary ny ady miseho dia hoe
manoloana ny fanekena, manoloana ny antson'Andriamanitra ny mba hanekentsika ny fanekena ka hiainantsika mifanaraka amin'izany dia samy manana n'izay asetry ny azy ny tsirairay avy. Ao zany zao zay hoe mandahy dia lasa manaraka fomba ivelany fotsiny dia io le hoe fanandraman'ny fanekena taloha dia izay anefa dia mitondra ho amin'inona ho lesona ho amin'ny fahaverezana tanteraka. Fa ao kosa zany izay manaiky sy mankatoa ary ampinoana dia izay le fanandraman'ny fanekena vaovao, izay ny fomba hiainany azy dia ireo izay manatanteraka an'izany no velona. Ka io ady ifanaovan'ny fanahy sy ny nofo io izay voalazan'ny baiboly dia izay no ady resahana ao amin'ireto fanekena ireto. Ka araky ny lesona, araky ny vakiteny efa nataontsika dia izay araky ny nofo dia ohatry ny hoe fiainana mifanohitra tanteraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra no iainany, fa izay araky ny fanahy kosa dia ny fanohitra amin'izany ary tonga amin'ny fiainana mandrakizay. Ka tsy maintsy mahazo tsara ny amin'izay resaka araky ny fanahy sy ny araky ny nofo izay isika ary namako raha ohatra ka tiantsika hazava tsara ny amin'ity resaka fanekena ity, satria dia zasenao sady lasibatra izany ady izany no koa mpandray anjara ao anatin'ilay ady na tiantsika io na tsy tiantsika, satria dia toy ny basy mikendro ny fon'olombelona tsirairay avy ity ady goavana ity izay ady eo amin'ny tsara sy ny ratsy, ady eo amin'ny Jesosy Satana dia Satana miady mba ahatonga ny olona ho andevon'ny nofo dia Jesosy kosa miady hanafaka atsika ao amin'ny fanahy. Dia miantso asy ianao hoe andeha isika hitoetra ao amin'i Jesosy mandrakariva, satria zava-dehibe tokoa nataon'i Jesosy ho asy ianao ary tian'i Jesosy tsy ho very zasy ianao. Fa isaky ny misy ady mpanahatra atsika dia toy ny hoe mitranga amin'i Jesosy izany le izy dia tsy afaka ao an-tsainy mihitsy anie zasy ianao manoloana an'izany ary azo antoka fa hoe mihevitra atsika tokoa araka izay efa nambarany tamintsika izy hoe teo amin'izay ny abiazany ny ota no ny oharany fahasoavana be lavitra. Ka zao zany lesona andeha ho raisina ry namako hoe raha manaiky ny fitaoman'i Jesosy asy ianao zasy ianao dia tsy ho vitany hoe voavonjy fotsiny ihany fa ho tonga miaramilany koa. Ka ao anatin'izany dia sady mahazo ny famonjena no andeko hanampy ny hafa mba ho tonga amin'izany ho famonjena azy izany ihany koa. Dia andeha zany anaiky ny fitaoman'i Kristy, andeha hiara-iasa aminy zasy ianao mba hamonjy ny hafa ary toetra sy ampitoetra ny hafa ao amin'i Jesosy. Ka Jesosy ao amin'ny ady dia afaka manampy atsika. Jesosy efa nandresy dia andeha tsy ho kivy isika. Farany hoy ny voalazan'ny Romanina 5:14 izay ao amin'ny andalatsoratra masina fotsitry ny fiarahantsika mianatra hoe fa izay tarian'ny fanahin'Andriamanitra ny zanak'Andriamanitra. Andeha anaiky ho ampiasain'ny fany masina mba hitoetra sy hiaina araky ny fanahy ary zanak'Andriamanitra. Dia izay no lesona ny rahantsika maniry ny fitahian'Andriamanitra ho amintsika tsirairay avy hatrany ary mirary sabata feno fahamasinana ho antsika tsirairay ka mba samy hahazo ny fitahiana manokana no manin'Andriamanitra tokoa ane isika dia manome fotoanantsika ho manaraka indray ary samy tahian'Andriamanitra. Manolotra ny fiarabana ary maneho firarian-tsoa anao mpiaramianatra ajaina indray hiaraka anao jeritodika ny herinandro 5 amin'ity telo volana ity izay nomena ny lohateny lehibe hoe fanekena mandrakizay. Herinandro 5 izay nomena ny lohateny hoe zanaky ny teny fikasana. Ao amin'ny Mateo 7:20 no andininy izay ny fampahirezantsika teto nandritra ny herinandro manao hoe indro izao momba anareo mandrakariva mba-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Ahoana no hiainantsika sy hananantsika ho an'ny tenantsika manokana izany teny fikasana izany. Ary ny fanandramany Abrahama no iarahantsika manovo hery sy fahalalana eto ao anatin'izany fandaharana izany. Koa meloa ny idirantsika amin'ny fahatsiarovana nireo toko sy andininy sy ireo hevitra nisongadina nandritra ny herinandro fifaliana ho any manasanao hiaraka hivavaka. Arainay be fitiavana ny an-danitro, ny saotra sy ny dera sy ny laza sy ny voninahitra dia atolotray ho anao satria ianao irery no mendrika andray izany. Misaotra mankasitraka izahay noho ny fitondrana sy ny fitantananao, noho ny fanomezan-tsoa rehetra avy aminao, noho ny tombonandro nomenao sy ny fahafahana mianatra nomenao ka nahazonay izao tombontsoa izao
hianatra sy amerina amin'ny teninao eto androany. Aoka ialolalana ny teny ny amponina iny fanahinao masina, ampahery ampianatra andresy lahatra anay ka tonga nay rehetra hita fifaliana sy tombo amin'ny fahatahorana anao, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Herinandro fahadimy zanaky ny teny fikasana ny lohateny izay iarahantsika eto. Raha mijery ny Genesis toko faha 12, ny toko faha 17 isika, mba amin'ireo toko hafa ihany koa izay misy fifandraisan'ny Abrahama amin'Andriamanitra, dia miverimberina mandrakariva ny teny fikasana ahatonga ny Abrahama ho firenena lehibe, ahatonga ny Abrahama ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra, ary ahatonga ny anarany Abrahama ho anarana lehibe. Mahafinaritra izany teny fikasana nataon'Andriamanitra izany, ary tombontsoa lehibe ho an'ny Abrahama izany. Fa ankoatra ny teny fikasana dia nampanantenainy koa Andriamanitra fa ho apinga izay teny manokana sy misy heviny lalina eo amin'ny fifamatorana misy eo amin'ny Abrahama sy Andriamanitra. Apinga izay resan'Andriamanitra fa tsy hoe resaka fiarovana ara-batana sy ara-materialy fotsiny, fa fiarovana ihany koa ilay teny fikasana izay ny famatoran'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, fanekena ny fanaovana izay tazona n'izany mandra-pahatonga n'ilay Mesia izay nampanantenaina, dia Kristy zany, anafaka ny olona amin'ny fahotana. Fitahiana ho an'ny firenena rehetra i Abrahama noho i Kristy, ary amin'ny alalan'ireo taranaka ny fandimby avy tamin'ny Abrahama no nipoirany. Tany am-piandohana dia tohatra ny nampisalasala sy nahatonga fahaverezan-kevitra ho an'ny Abrahama ny toe-javatra, satria ny rahantsika nafantatra fa efa antitra i Abrahama, ary i Sarai vadiny dia efa nitsahajaza tamin'izany fotoana izany, kanefa mbola tsy tonga hatrany izay nambarany teny fikasana. Dia nilaza i Abrahama manao hoe angamba ho tanteran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fomba tany ty teny fikasana nampitondraina taranaka hitondra fitahiana ho an'ny firenena ty, ka angamba amin'ny alalan'ny Eliazera mpanompoko no hitondrana n'izany teny fikasana sy hatanteraka an'izany. Kanefa dia naverin'Andriamanitra mandrakariva fa amin'ny alalan'ny taranak'i Abrahama no hatanteran'izany. Dia nitady vahaolana hafa indray Abrahama sy Sarai, ka tamin'ny alalan'ny fanambadiany Abrahama ny Agara indray, ka nahazona ny Ismaela izay zanakalahy tokoa izay tiany Abrahama, no neveriny fa anatanteran'Andriamanitra indray izany drafitry ny famonjena izany. Kanefa dia mbola nitazona ny fanekeny hatrany Andriamanitra ka namerina fa avy amin'ny kibony Sarai no hipoirany anankiray izay hitondra fitahiana ho an'ny firenena rehetra. Angamba nieritreritry Sarai rehefa teraka somatsara Isaka, fa Isaka izany Mesia nampanantenaina izany, tahaka ny fanantenany Eva ny Kaina rehefa niteraka ny lamatoany izy, ka nilazana ny Genesis 3:10 fa hanorotoro ny lohany menarana io zanaka avy amin'ny vehivavy io. Kanefa dia mbola taranaka maro taty aoriana izay vao tonga izany teny fikasana izany tamin'ny alalan'i Jesosy. Ny lesona sarobidy izay raisintsika ao anatin'izany fifandraisana ny famatorany Abrahama sy Jehova izany dia ny fatokin'Andriamanitra amin'ny teniny. Tsy misy fahelam-potoana izay tsy voadingan'ny toko omen'Andriamanitra ho antsika. Tsy misy toe-javatra faran'izay sarotra izay mamefy ny antoka izay nomen'Andriamanitra ho antsika. Zanakalahy avy amin'ny kibony Sara, ho loharano hipoiran'ny mpamonjy n'izao tontolo izao, lay fitahiana ho an'izao tontolo izao, lay famonjena ho an'izao tontolo izao no nampananten'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Abrahama, na dia teo aza ny fahamombana, na dia teo aza ny fahanterana, na dia teo aza ny halavam-potoana, misy taona rivo maromaro izay nodinganina, tanteran'Andriamanitra amin'ny fotoany tokoa ny teniny. Ary ny ten'Andriamanitra dia milaza fa rehefa tonga ny fotoana dia nirahin'Andriamanitra ny zanany. Lesona lehibe ho antsika zany ny ananantsika faharetana eo amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra dia tsy mivadika velively amin'ny fanekena izay ny fanaovany tamin'ny olona, na dia mivadika aza ny olona, na dia mahafoy an'Andriamanitra aza ny olona. Fa lesona lehibe ihany koa izay hitovozitsika ao anatin'izany fiarah-mianatra ny ten'Andriamanitra izany, nandritra ny herinandro fahadimy iny
akoatran'izay fahatokian'andriamanitra eo amin'ny teniny izay dia eo ihany koa ny lesony ny fahalehibiazana. Ozy Andriamanitra mantsy ny Abrahama hoe ahalehibe ny anaranao a. Ho an'ny izao tontolo izao izay misy antsika ny atao hoe fahalehibiazana dia mety zavatra maro samihafa anao mahita anazy. Angamba ny laza, ny voninahitra, ny laharana eo amin'ny fiarahamonina, ny arena, ny fahefana. Angamba mety ho ny zava-bita ihany koa izay everina fa tsy misy maharatsy azy. Ary izany indrindra no nahatonga ny Genesis 4:4 ny resaka ny Nimroda, ilay lehilahy everina fa mpitarika naomby tamin'ny fotoan'androny, izay nanentana ny olona hanangana ny tilikambon'ny Babela. Nitady fahalehibiazana izany Nimroda izany, kanefa fahalehibiazana tsy araka n'Andriamanitra izany. Fa ny fahalehibiazana, ny anarana izay nomenany Abrahama no atao hoe ho alehibiazana sy ho fantatro izao tontolo izao, dia tamin'ny alalan'ny fahatsaran-toetra, tamin'ny alalan'ny finoana, tamin'ny alalan'ny fanetretena no nalehibe ny anaran'ny Abrahama. Ary tao anatin'izany dia nitayany Abrahama, nalehibean'ny Abrahama Andriamanitra. Ary noho izany anaran'ny Abrahama izany dia nanjary ny fandrombahana ny ho taranak'i Abrahama. Hatramin'izao dia mbola maro ny frena izay milaza manao hoe isika malagasy anie dia misy roim-pihavanana amin'ny zanak'i Abrahama, isika dia misy razana jiosy sy ny sisa sy ny sisa. Angamba mety ho marina izany, kanefa tsy misy hifandraisany amin'ny famonjena antsika izany. Ny epistily nosoratan'i Paoly any Galatiana dia milaza antsika ao amin'ny Galatiana 4:7-20 fa raha any Kristy isika dia taranak'i Abrahama sy mpandova araka ny teny fikasana. Ao amin'ny Kristy no maha taranak'i Abrahama antsika sy andova antsika ny teny fikasana, ny omban'Andriamanitra antsika sy ny hitahiny antsika ary ny anaovantsika ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra. Petera 1:2-7 andiny anankiray izay fantatsika loatra dia milaza manao hoe fa ianareo kosa dia taranaka voafidy, fanjakam-pisorona, firenena masina, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazanareo ny hatsaran'ilay niantso anareo hiala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagaga. Ry mpiara-mianatra ajaina, ny mahatonga antsika ho taranak'i Abrahama dia amin'ny alalan'i Kristy. Ary ny antony nahatonga ny taranak'i Abrahama ho nanana tombon-dahiny dia noho ny amin'ny Kristy. Fa i Abrahama ange dia maty ihany, fa i Kristy ilay velona manao fifonana ho antsika, miasa ho antsika ary ho avy handray antsika ho any aminy, nampanantena fa momba antsika, Matteo 20:2 no zavatra rehetra sy antony ahavelomantsika. Ny apôstôly Paoly dia milaza fa Kristy no antony ahavelomako. Ary isika tsiraray avy ihany koa dia tiako raha ho velona amin'ny Kristy, ka raha ho avy Kristy na sanatria ho pahony ny fahafatesana aza isika dia mba ho azo antoka fa velona ao amin'ny Kristy ankehitriny, ho faty ao amin'ny Kristy rehefa tonga ny fotoan'androny, ary hitsangana ao amin'ny Kristy satria ao amin'ny Tesaloniana 2:4-5-7 mampanantena Jesosy fa ho avy hanangana ny maty ao aminy ary hitondra azy ireo hiaraka handova fiainana mandrakizay. Hitany teniny anie ny Tompo, hitondra fitahiana lehibe ho antsika ny afatra izay nomena momban'izany hoe zanaky ny teny fikasana izany, ary atonga antsika hanao fampiarana ihany koa amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Hivavaka isika. Misaotra Tompo noho ny teninao izay mampahatsiaro anay ny antony havelomanay dia Kristy ilay famonjenanay. Ampio izay mba hanolotra ny fiainanay ho azy, ary amin'ny alalan'ny antso izay nataon'ny apôstôly Paoly eo amin'ny Galatiana 4:7-20 mampianatra anay fa izay natao batisa ao amin'ny Kristy no mitafy azy ka handova ny fiainana mandrakizay izay nomaniny. Ampio izay hanolotra ny tenanay amin'izany batisa izany mba ho isan'izay miara-mandova ny teny fikasana ny amin'ny fiainana mandrakizay. Amin'ny anaran'i Jesosy ny angatana hivavaka. Amen. Tonga amin'ny fotoana izay hanantazana sy handraisana ny fanatitra ny sekoly sabata isika, raisinay ho tombontsoa ny manasanao mba handray anjara amin'izany fitahiana lehibe izany, hanokatra ny fitehirizana dia hanokatra ny fo ihany koa ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra. Feokirana hoe tsika mandravaka ny fotoana dia ho tanterahantsika izany fanolorana fanomezana izany.
hivavaka ho an'ny fanatitra isika. Tombotsaro midera sy mankalaza ary mankasitraka anao amin'ny alalan'ny fanatitra izahay satria nantsoinao hanana n'izany tombontsoa manome izany ary nomenao ihany koa fahafahana nanome tamin'ireo fitahiana marobe izay nataonao nandritra n'izay nemana izay. Ankehitriny izahay dia manolotra n'izany amin'ny mpifaliana ary matoky fa avita ny asa manandrify azy na dia kely sy bitika tsinotsinona aza izany dia ho amasinao sotahinao ka atonga n'izany ho fitahiana ho an'ny firenena rehetra. Dia tahio ny tananan'olotra rehetra mba mbola hanana tombontsoa bebe kokoa indray hanome misimisy kokoa amin'ny fotoana manaraka. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia mirarososy fahirezana ho anao izay ry mpiara-mianatra jaina isany a. Mampita ihany koa ny mandra-piaona sy ny kopakopatanana izay ataon'ireo namana teknisianina izay manao ny ainy tsy ho zavatra. Ireo mpiara-miasa rehetra ny fandrimana teto Androany ihany koa manao samy ho tain'Andriamanitra ho amin'ny manaraka indray. Fifaliana mandrakariva no fampiarabana amintsika indray any atokantrano any amin'ity sabata maraina ity. Isoana lehibe Andriamanitra satria mbola namely tombonandro indray tsika afaka ifampiresaka amin'ny alalan'ny fandarana izay hoentiny departemanta ny fahasalamana sy ny fahalalana ony eto anivon'ny FMC. Tapany fizarana faharoa no hoentina amintsika indray ao anatin'ilay loahevy-DB celebrations ny atao hoe tempérance mahakasika ny zava-pisotro misy alkôla. Tsara fantatritsika raha zany araka izany fa ny zava-pisotro misy alkôla dia taharo fantatra amin'ny anarana hoe alcool éthylique na éthanol. Avy amin'ny fatran'ity éthanol ity zany naveza ny nazona azy no mahatonga ireo fahavoazana betsaka eo amin'ny vatana. Misy eo amin'ny 500 grama éthanol amin'reto karazana zava-pisotro misy alcool manaraka reto, ohatra hoe ny 1,5 grama liqueur zany dia misy 15 grama na éthanol, ny 5 grama na divay dia ahitana 15 grama na éthanol ihany koa, ary ny 12 grama ny labiera dia ahitana 15 grama ny éthanol. Ny fatramaharana ny alcool zany ao amin'ny rà dia tombanana amin'ny hoe milligramme isaky ny décilitre. Ndeha jaintsika vetivetika hoe inona zavatra miseho eo amin'ny fihetsiky ny olona sy ny fiseho ivelany eto amin'ny olona anankiray izay tratry ny fanampoizinana amin'ny zava-pisotro misy alcool. Hitantsika eo amin'ny tableau izany afaka mijery miatana isika kanefa dia noasongatsika eto angamany fa rehefa mihoatra ny 700 milligramme amin'ny iray décilitre ny rà zany ny fatran'ny alcool dia tonga amin'ny coma na fahafatesana ny olona anankiray. Ireo heverinao fahatsapana tsara izay hita teo amintsika ny tableau teo zany vokatra teraky ny alcool eo amin'ny olona anankiray dia vokatry ny fiantraikany alcool amin'ny vatana eo amin'ilay lobe frontal izay faritra anankiray miantoka ny fahafahana mandanjalanja, fitadidiana ny hery, ny fahafahana manavaka ny tsara sy ny ratsy izay faritra hita ao amin'ny atotozana ny azontsika tsaina fa mahomby tokoa fomba fiasan'ny satana amin'izay lafin'izay hanatotona saintsika tsy hatakarana ny zava-panahy ray ny zava-pisotro misy alcool noresahana. Ny tsara fantatritsika ihany koa fa ny 500 isanjato ny alcool izay sotroina dia levony vavony fa ny ampahany betsaka 520 isanjato kosa dia trohan'ny aty zany ary rano raha hitantsika reny aretina toy ny cirrhose ny aty reny zany vokatry asa-dratsiny ampahany betsaka amin'ny alcool izay trohan'ny vatana izay. Ny vehivavy ihany koa dia tsara fantatritsika fa mora tratry ny fanampoizina koa noho ny lehilahy rehefa misotro zava-pisotro misy alcool. Inona avy ireo voka-dratsy izay ateraky ny alcool dia ny indrindrindrina zavatra mampatahotra indrindra ihany koa dia mampihena ny hery fiarovana ny zava-pisotro misy alcool ka manamora ny fidiran'ny virus sy ny bakteria ao vatana izany ka mahatonga ny fahavoazana eo amin'reto tova reto toy ny anfokafoka zany, lalakanina zany, ny vavony, ny aty, ny nono ary ny tsinay. Mampiakatra ny tosidra ny alcool ary
zavatra mampitaotra ihany koa dia mampiazakazaka be ny fahafatesan'ny selo amin'ny atidoha izany ary mampiakatra ny tahan'ny fatapanalandrany atidoha ny zava-pisotro misy alcool. Ireo aretina maro ny fo zany a dia ampahany betsaka zany vokatry ny fisotroana ny zava-pisotro misy alcool. Ny zaza ateraky nyreny misotro zava-pisotro misy alcool dia miteraka fahatarana eo amin'ny sainy izany ary misy andreto syndrome anankitelo ireto lehibe izay hita eo amin'ny zaza anankiray ateraky nyreny misotro zava-pisotro misy alcool. Misy fahatarana eo fitombon'ilay zaza ara-batana, misy fahavoazana eo amin'ny atidoha reny vokatra izay dia misy fahatarana eo amin'ny ara-tsaina, misy fahavoazana ihany koa hita eo amin'ny sorotrindrika izay hita manokana amin'ity syndrome ity. Ny fantaniana mipetraka amintsika raha izay ny zavatra hita, ilaintsika ve ny misotro zava-pisotro misy alcool sa tsy? Ny valiny mafonja dia mafonja dia tsia. Ny dokotera anankiray antsoina hoe Sidney Cohen dia manao tsotra fa ny zava-pisotro misy alcool dia anisan'ny zava-mahadomelina ratsy indrindra maneran-tany ary tombanana mihoatra ny $20 billion zany isan-taona fotsiny ny fahavoazana ara-ekônomika sy fandaniana eo amin'ny fitsaboana izay teraky ny fisotroana an'ity zava-pisotro mamamo ity any Amerika. Ahoana ny amin'ireo pirofo izay lazain'ny gazety fa mahasoa ny fosiny lalan-drany alcool. Ny hita zany aloha dia tsara izy kanefa ny zavatra hita dia tsy mahasoa, tsy hita misongadina eo amin'ny tanora zany ny tombotsoa azo avy amin'ny zava-pisotro misy alcool. Ny voka-dratsy ateraky ny zava-pisotro misy alcool dia be lavitra nondry ateraky ny indrindrindra ny ateraky ny fiankinan-doha aminy. Ka ny manam-pahaizana moa dia manamaro fa tsy ampy ny tany voka-dratsy mihoatra amin'ny tombotsoa azo avy amin'ny alcool mba hamporosiana ireo izay tsy mbola misotro zava-pisotro misy alcool hanomboka hisotro izany. Dia izay ny hafatra hoentina antsika indray dia mirary sabata fepifaliana atsika.